izay andaozako ny andraikitro eto amin'ny tanànan'Antananarivo. Reharehako inazahoako ny asa ho an'Antananarivo so amponina ato aminy. Tsy raha tsotra ny fanompoana natao andraikitra hoavana izay mitondra ny karazan-tantara, fanamby maro sy fanantenan'ny firenena iray manontolo. Miaraba amin'ny feno fankasitrana tanteraka ao ho an'ireo mpiasa amin'ny tanànan'Antananarivo izay misolo tenany eto. Nateo avy ireo zava-tsarotra sy nahatery dia nijoro ho mpandranjara fototra ho an'ny fanovana ianareo. Ny fanometanana tamin'ny fanovana ny fomba fiasa isika nanamatorona ny fanasoavam-bahoaka sy nanomboka nametraka ny fototra fitantanana sy ny alonjavy. Ny kely hatrany isika anao asa mivaingana misy fiantraikany ho an'ny mponina Antananarivo, ho an'ireo izay nifidiana, ho an'ireo izay nanoana ny asa natao teto amin'ny tanànan'Antananarivo misaotra mankasitraka anavy tsirairay. Ho an'ireo mpanoritsana amin'ny tanàna avy amin'ny fiankevitra politika samihafa dia sitrako koa no ilaza izao. Mazana, mafana, ezana ny ady hevitra teo amintsika. Matetika tsy mitovy ny vinantsika, kanefa haitsika ny niarana androso miaraka tamin'ny fandresen-dahatra ny raisana dia ny anasoa an'Antananarivo sy ny mponinao. Tao anatin'ny fahasamihafana no ery metitsika nanorina izay kely vita. Ankasitrahako ihany koa ireo mpiara-monina sy androm-panjakana izay niara-nisanà tamin'ny tanànan'Antananarivo tao anatin'ny fahavononana sy ny fifampitokisana. Maro ny tetikasa lehibe afaka nitsoana ary mbola hotanterana. Farany tolorako fisaorana ireo filoham-panjakana ny vadiky sy ireo gouvernemanta. Samy nampatsiaro ianareo araka ny fombanareo avy ny amin'ny tokony ananany renivohitra Madagasikara ny lenta mifanaraka amin'ny famendrehana ary indrindra nasehoana kokoa mahasarobidy ny tazomana amin'ny filaminana eto Antananarivo. Mazava fa mbola marobe ny asa miandry, maro ny fanamboavana izay mbola atrehana Antananarivo. Mitakiezaka kely fa vononana ary firaisana hina avy amintsika tsirairay. Mba ho mendrika ny vina izay mipetraka, ho matanjaka ary iarana manam-panterana. Ny tanànan'Antananarivo dia tsy hanatotokana. Ny tanànan'Antananarivo dia tsy voafeno mandalan'iray. Ny tanànan'Antananarivo manana ny tantara, manana ny avy. Hotoizantsika hatrany ary izay ny fanitanana ataoko amin'ireto mpiara-miasa tamiko ireto Antananarivo antsika rehetra. Misaotra. Ny didy izay navoaka ny Conseil d'État dia ankatoavana
ary ny tenako dia mandala fatratra ny tany tandalana. Ekeko izay tia mivoaka izay arankatoaviko 100 isan-jato. Mbola tsy nahazo ny notification avy amin'ny Conseil d'État, notification avy amin'ny fahefana mahefana ny ministère ny tutelle na ny préfecture tena ary mbola tsy nisy ny passation ka mandrapa tanteraka an'ireo dia mia ny fampandehanan-drano tena tsy mandrefana pakevitra intsony goavana tsy mamatotra ny komunina intsony sy ny maro hafa ihany koa fa dia mampandeha ny raha andavanandro. Manantenao fa hoavy tsy ela ny fandraisana atanana amin'ny komunitaine ho an'izay isotoerana anarivo. Faharoa manarakaraka an'izay ny fako zany dia fifandrofiana angambany azo filazana azy satria nisy olana teknika teo amin'ny transfertna fond avy any amin'ny trésor public. Tao koa ny fanendrena ny panier général ny société municipale d'assainissement izay voatendry ny filohan'ny faritra atsinanana Atimondrefana. Ny fahatelo izay samy ho fantatra koa nanomboka tamin'ny volana oktobra zany ny JIRAMA dia tsy nanefa tamin'ny CELUA ny redevance sur les eaux usées. Misy fiantraika an'izany amin'ny fandanina rehetra ny filana rehetrarehetra amin'ny fandrofana ny fako eto Antananarivo. Ny fahatelo dia ny karaman'ny mpiasa ny commune izay mampipaintainy an'izy ireo dia ny volana marsa lamy mandrekaka matsara daholo ka vo manantena fa ilamina fitantanana ny tanàna Antananarivo ary manao fanentanana indrindra ho amin'ny mpiaka-ny asa teto toy izy miezaka izay natao. Ny feuille tricolore tao anatin'ny programa ireny fa amin'ny fotoana moa tsy mifametra dia napetraka izy mba ho toizina izay misolo toerana ho an'ny tombotsoa Antananarivo.